Marobe ny olomanga ataoko hoe teo amin'ny kolotsaina teny malagasy anavokany sécurité. Tamin'ny taona lasa misy Rainson anisan'ny tarika fankalazana vily maromaro dimy malazao daholo ilay dimy misy azafady izy ataon'ireo mpianatra misy tahaka anao. Ny voalohany indrindra izay tsarovatsika amin'ity taon'ity koa ny fahadimy amby roapolo taona nalasarany dia James Raoulson. Izany lehilahy zany raha ny diplôma teo am-pelatana no lazaina dia tsy nanana afa-tsy ny CAE nefa tsy mbola nisy malagasy na iray raha navita asa goavana teo amin'ny tontolon'ny rakobolana mihoatra aloha James Raoulson. Rakobolana telo naverana atsika ndray amin'ny teny frantsay rano fotsiny dia ny dictionnaire historique et géographique izay nana fahalalana mihoatra noho ny teny zany. Ny faharoa dia mivakoka dictionnaire des synonymes sady amin'ny teny malagasy no amin'ny teny frantsay ary dia ny fahatelo dia fiantsontsika hoe larosy malagasy dia ny rakobolana malagasy izay kirakiraitsika ampitohitany amin'ny tokantrano rehetra. Ny faharoa tsaroana taona dimy ireo dia Prosper Jobelna. Nisy ihany koa rakobolan-tsehatra natao amin'ny Prosper Jobelna dia ny teny mitovitovy hevitra tsy vitany tamin'ny fahavelony fa rehefa natao ny fankalazana fahazato taona ny Prosper Jobelna dia nangatahana ny fianakaviana ary dia namaly antso ny fianakaviana mivoaka soamantsara ny rakobolana fanatahaka hevitra navoaka Prosper Jobelna. Ireo natao hoe roalahy atao anatin'izay koa dox zatotora ihany koa ny dox indray tsy rakobolana no nataony fandikana ho amin'ny teny malagasy ny asa goavana ny soratany Jean nosoratan'ny Pierre Corneille mpanorona tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo tany Frantsa hoe Cide izay nadikany hoe ilay andrianina ary asa soratra goavana ihany koa nataony Jean Racine mpanorona tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo tany Frantsa Andromaque. Ao ihany koa ny fahatelo izy dia anarany teo Ravenomanana. Ravenomanana indray kosa dia anisan'ireo miezaka hanaparitaka ny teny malagasy amin'ny alalan'ny ataontsika hoe ino ny fitadina anthropologie takeraka notsongaina ho an'ny mpianatra ny fahamany izay navoaka ny édition Saluzy. Efa zato taon-drahazarizafy ihany koa izay fantatsika fa sady filôzofy no teo Ambrosianina malaza vinakalazaina ary misy velakevitra samihafa mino aho efa mivoaka ankehitriny ireo velakevitra natao momban'ny asa rafetin'izany namatsika izany izy tao amin'ny Jésus anisan'ny niava sy nanitatra ny ambaindain'ny teny malagasy sy ny sotoaviny malagasy eo amin'ny fihavanana anisan'ny olo izany hoe misy hoe filôzofia malagasy ary dia olona kirakiraina sy ny marimarina tokoa hanitra netinazona misy hoe zany hanitra netinazona zany ary mbola mamerivery amintsika hoe zany hanitra netinazona zany afaka ho an'ny tanora ny ataony ary dia mampisika antsika tanora indrindra sika etontsaisetika handalina asa soratra navelany Père Lazare.